Dia ampifahina lehibe indray no ansoina tokatrantsika amin'izao fiarantsika izao larina faefatra amby roapolo indray ny fampianarana izay rahantsika jery sy manaraka ho tsika eto tokantrano. Manona ny hatsarany Iehosoa amin'ny tokantranontsika tsy avy ary manona ny hasoavana lehibe amintsika olombelona izay mandeha sy miaina iain'ny teny Iehosoa ilay Andriamanitra tsara sy hoe ilay mpaminany lehibe tonga tao amin'ny Israelianina tondra ny famonjena fa tsy nirarahiny. Fa tonga eto kosa ny teny marina ankehitriny mampitodika antsika hafa firenena hitodika ho any amin'ny Iehosoa ho famonjena antsika rehetrarehetra. Amerina ny fiarabana antsika rehetra ny tena koa ny ambasadorany Iehosoa sy ady andray mandroso tokantranontsika amin'izao fotoana izao mitondra ny teny sy ny fampianarana mitondra soa sy famonjena ho antsika. Ny fampianarana indray moa zany dia hoe ny nahatonga inona daholo reto anarana be tsy izy tonoa ny olona izay tsy mitondra famonjena. Tsisy nahafaka ny olona tamin'ny fahotana na ndray azany. Efa nazavaiko teo moa rehefa tsy nahafaka tamin'ny fahotana dia tsisy. Maninona kosa naranetiny ziady kosa no nahafaka amin'ny fahotana ilay hoe Iehosoa. Ny antony satria tsy avy ety aminareo ety ambony tany iny. Arahinareo tsara dia anjely ange mitondra ny eo anaran'io tety aminareo tety e. Anjely mitondra ny eo anaran'io tety raha ohatra ka nahatsiarina olombelona ka mazava zany fa avy any amin'ny lanitra io anarana io. Fa tsy avy ety an-tany akory. Andro ke rehefa tsika teny izay any amin'ny boky Matthieu izay raha tsy diso hoe raha tsika jerevana izy. Ka eo zany dia misintona ny sehatrintsika hoe tsy anareo olombelona io anarana io. Ka rehefa tonga kosa ziady mitondra anazy dia mamerina ilay anarana izay nampitondraina ny anjely tamin'izany fotoana izany hoe ity anarana nanonana anazy ka izay ilay anarana marina tany amin'ny lanitra koa mazava be. Dia nareo ety an-tany no atao manaraka ny any ambony fa tsy nareo akory ny baiko ny any ambony ihany. Ny any ambony no mampidina teny ety fa tsy nareo avy ety no baiko ny any ambony ihany. Fa ny zahatra hita mantsy dia nareo avy ety no miezaka mibaiko ny any ambony ihany. Terenareo amin'ny fikarohana, terenareo amin'ny fitadidiana, terenareo amin'ny izao zava-misy. Ka raha vao zahatra ohatran'izany dia ny zavatra ety an-tany tsy mitondra soa no oviana. Satria ny devoly foana no manakotana ety. Devoly no tompon'ny sainareo ety ka tsy mety mandeha mihitsy io. Fa ny zavatra rehetra ny ambony dia tsy maintsy avy any ambony no midina makety aminareo ety. Izay nahatonga azy hoe nampitondraina ny anjely ka anjahanareo no mandinika dikan'izay. Hoe avy antsika Matthieu toko voalohany izay moa izy. Matthieu toko voalohany diny faha roapolo. Ianao ankery hiteny ity hiteny an'ity aloha mialoha nidirantsika amin'ilay hoe reto daholo anarana diso nataonareo noforononareo olombelona. Nataonareo petapeta toko tao amin'ny teny Hebreo tao. Na dia anazy hoe avy any an-danitra ny famonjena dia nareo ety an-tany ve ny andeha hamorona anazy. Fa raha ziady anina dia nametraka ilay teny dia nisoratako araka ny fomba fiteninareo Hebreo ny teneniko aty satria efa nipotenareo ilay anarana dia tsy hitanareo intsony ny fahamarinana. Izay ny marina tamin'ilay izy. Ka ny anarana tsy avy ety aminareo fa avy any amin'ny lanitra. Ary zara ny teny taminareo tsy anarana tety an-tany fa avy any amin'ny lanitra no teneko anareo hoe ity ilay anarana tany. Dia tsy tenao ianao zany ve avy any. Dia matsotra be koa ny tenimeko anao avy any mihitsy izany ziady zany. Fa raha tsy avy any za dia mampanota anao ohatra ny rehetrarehetra ihany koa nataoko. Teny zavatra tsy izy, nitondra anarana tsy marina izay niteraka fahotana ho an'ny olona. Fa matoa tena afaka amin'ny fahotana ny olona dia tsy avy ety intsony ny fampianarana fa avy any aminay. Izay ny fahamarina. Avy any amin'ny lanitra porofon'izany ilay anjely nga ilay anjely avy ety aminareo. Avy any amin'ny lanitra nke nidiny dia niteny taminareo. Saingy ny vononareo moa ilay anarana dia tsy hitanareo intsony izay ho raisina dia nataonareo petatoko tamin'izay soratra masina hitanareo trano. Izay no nataonareo izay. Satria tsy hitanareo intsony ilay anarana. Dia niforiporonareo araka ny tenin'ny mpaminany izay mavoaka aketo hoe ty daholo ilay tenin'ny mpaminany nakanareo ilay anarana. Fa ziady ihany nitondra ilay anarana kosany tsy avy eo amin'ny teninareo fa avy any amin'ny lanitra. Fa za fotsiny nanaporofo ao anatin'ny tenareo koa misy milaza an'io e. Misy milaza ny teneniko fa tsy hoe tena le précis. Ka ny misy milaza tsy midika hoe tena précis zany fa indisy no omena. Fa ny anarana hoe Iehosoa azy nomeko anareo anarana io fa avy any amin'ny lanitra zany nampidininy ety ary tonga ny anjely nitondra an'izany fa ny vononareo olombelona ilay anarana tamin'ny alalan'ny jiosy. Ho avy ny fiafarany tantarany tany ty dia midina indray ny iraka avy any amin'ny lanitra dia nyzandriny Iehosoa zao hitanareo zao mamerina hoe afaka amin'ny fahotana izay miantsoana io anarana io
tsy avy ety aminareo fa avy any aminay satria le soratra masina ananareo avy any aminay daholo avy any amin'ny lantilanitra daholo io da oary betsikary le teny Matthieu 1:22 fa raha mbola anseny zany izy de ino isy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny nofoko anao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra apakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ho kipony de avy amin'ny fanahy masina. Anjely zany ty ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Yahosoa fa izy no amonjy ny olo no afaka amin'ny fahotany. Zay mazava be mihitsy zany. Dika le anarana zany de manala ny olona tsy ho mpanota intsony. Zay ny définition le anarana. Ary anarana avy any amin'ny lantilanto io fa tsy avy ety aminareo, zany na voanareo ange. Nareo mamoromorona anarana petatoka ety an-tany ety, sady efa nivonoan'ny Israeliana le anarana, mbola nataonareo petapetatoko araka ny ahafahanareo manao anazy io. Nefa nareo tsy mahafantatra hoe anjelin'Andriamanitra nge no mitondra an'io anarana io dika zay tsy avy ety aminareo io. Ka rehefa nivononareo olombelona le anarana de tsisy mahintsononareo. De tsy maintsy ny avy any ambony indray no mitondra azy midiny ety aminareo raha vao miverina ndray le anarana afaka amin'ny fahotana ny olona zao hitanareo zao. Zay tonga na miteny hoe nareo de miteny zavatra tsy izy de rehetrarehetra io. Ny zavatra avy any ambony no mamonjy ny olona fa tsy ny zavatra ety ambanin'ny foroporonareo. Rehefa tonga tety aminareo ty lana rano mamonjy de ny volonareo izy. Ko aiza ntsony manao ny afantatra an'iny zarany devoly ary iny maty de ianareo indray ve izy nataon'Andriamanitra hoe zanaka ny devoly no mahay mamorona an'le anarana mba tonga saina. Ianareo mpanota ve mahay mamorona an'io anarana io? Mba meo anange ny teny satria voalaza nisy toko fa 7:dimapolo sy ny faharoa fa ny mpanota de tsisy Andriamanitra ny aina. De ianareo mpanota fe zany no andeha hitenenin'Andriamanitra hoe ity ny anarana maro nefa ianao mpanota. Zay mi mba tonga saina. Rehefa nivononareo io anareo de tsisy mahay nitsonona ry olombelona. Ary matinareo rehefa maty ny apôstôly de matinareo le anarana novainareo ny Jesosy ny Jesoa sy ny maro samihafa sy ny Yesoa sy ny Yehosoa io novainareo anarana tsy izy daholo le izy. Anarana petatokony foroporonareo daholo nalefanareo tao. Satria nareo namono an'le anarana de tsisy tsony ny famonjeny, nivadika mpanota daholo nareo. De ahoananay zany nareo zay mpanota ve de amoaka an'le anarana indray? Ianareo zay efa nionona tamin'i Jesosy hatramin'izay Jésus hatramin'izay na ny Israeliana nge nionona tamin'izany Jésus zany ny antony izy tsy mba raha an'io Andriamanitra io zany. Ka na iantso Jésus nareo na iantso Yehosoa nareo na izy tsy ny vakiny lo mihitsy zany ary tsy ny rarahiny mihitsy satria tsy minteresy anazy mihitsy resaka famonjena zany. Mandrak'androany zany ato mahatonga zay ady amin'ny teny hoe miadalanareo fa ngazo fanofarana zany io teny io. Ary raha tsy misy Yehosoa io na ny soratra masina aza diso na ny soratra masina eny am-pelatananareo jiosy reo raha diso satria misy teny eo hoe misy eza fiandrananao Andriamanitra de mandrak'izay doria ko Andriamanitra zay Andriamanitra anao. Misy Andriamanitra anankiroa nge dikan'izany voalazany salama. Mazava fa tsy dada iavarery no Andriamanitra fa misy zanany eo. Ka izy moa tsy miraharaha zany nefa de ny soratra masina hoaniny ara miteny an'izany zany ange tsy azony. Fa zay avy any amin'ny lantilanitra tsy maintsy mamerina an'le teny satria avy any aminay io nidina hoe reto daholo ange ny teny nalefa teny aminareo teny ka mba jireo. Mba jireo reto teny nomenanareo fa aza mianana ohatran'izao. Saingy tsisy netiny ihany moa de tonga ny andro farany de midina am'izay zay ny rana de ny zandriny Yehosoa tonga eto aminareo miteny hoe miverina amin'ny anarana normalina am'izay de afaka amin'ny fahotana. De io zao ampianarina zao. Ny avy any amin'ny lantilanitra tsy maintsy mitondra an'io. Satria hoe azo omeny any alika zay masina. Ao anatin'ny soratra masinareo nge nomeny le mpaminany Yehosoa nareo zany hoe azo omeny alika zay masina. Anananareo zany teny zany. Ary iza tsy peo nyloanankisotry izy ny vatosonareo ohatra de mifotitra izy mamely anareo. Ka ny zavatra masina tsy azo omena ny zavatra tsy masina zany. Ka ianareo olona tsy masina ahoana moa ny anomezina an'io anarana hoanareo olona tsy masina io? Leo ny Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota nefa nareo mpanota. Ianarana ampitenareo de ianareo samy mpanota ve ny amoaka anarana marina mba haneritrirety lovakitsika le hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Hoe vakitsika tenizay araka amin'ny boky ny Isaia 1:dimapolo sy ny faharoa.
Isaia 59 dia ny 1 hatramin'ny 2 nongitia. Ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary sofiny tsy ladalovana fa mare. Fa ny eloko reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Tsy miaino izy. Ianareo mpanota, raha vao maty io anaran'io dia mpanota nareo. Dia izy aminareo zany no afaka hamerina n'io anarana io mba nieritreritra ve nareo. Andriamanitra zay tsy miaino ny mpanota ve hanomeny anarany ianareo zay mpanota. Ny hoe izy miteny hoe azo omena ny alika zay masina ka ny alika zany any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa nareo ny afantatra ny anarana dikan'izany? Fa matoa voaka ny anarana ankehitriny zay mahafaka ny fahotana tsy avy ety aminareo, tsy vokatry ny calcul nareo. Anjela nge no mitondra anio hoe tsy vokatry ny calcul ny dikan'izany izy. Anarana nidina avy any amin'ny lanitra avy any zany nidina nomena anareo ary ny avy any any ny afaka mitondra anio vao afaka ny fahotana nareo. Zany no tsy nafaka reo tamin'ny fahotana fa nandeha tamin'ny rediredy daholo no rehetrarehetra reo. Noe zay efa-tsika tendriamanitra hoe azo omena ny alika zay masina. Somary karotsy kely aloha zay dia hevitra mivoaka aingana izy mba hampalaky anazy. Matio 7:7. Matio 7:7. Azo omena ny alika zay masina. Ny zavatra masina zany tsy azo omena ny alika. Ary aza tsy mpeolona kisoa ny vatosoanareo fa andao anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo. Zany zany le teny hoe tsy azo omena ny olona. Ny atao alika moa zany dia ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra natao alika. Zany hoe any ivelan'ny lantilanta zany. Oe avakintsika zay teny zay hoe any ivelany alika. Apocalypse 22:5. Atsika 22 angamba izy. Apocalypse 22:15 angamba izy resy diso andra avakintsika. 22:15. Apocalypse 22:15. Fa nivelany ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamonola sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty alaina sady mpandainga. Zany hoe ny ten'Andriamanitra araka ny Apocalypse 22:15 dia miteny hoe any ivelany ny alika. Ka rehefa nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany zany dia tsy mahazo minina avy amin'Andriamanitra, tsy azo minanao ny zavatra momba an'Andriamanitra. Ary ny atao hoe nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dika zay any ivelany reo mpanota reo. Ka ianareo mpanota zany tsy afaka hamoaka an'io anaran'io Andriamanitra masina io zany satria zava masina izany. Azo omena ny alika zay masina, azo omena ny any ivelan'ny mpanota ny masina. Ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ahoana nefa anareo namoaka anarana? Anarana ve ny mpanota ve ty avoaka anareo ty? Dia mbo marina ve ny anarana navoaka ny mpanota? Valiny tsy marina ny anarana navoaka anareo mpanota. Porofon'izany nareo mipetraka ao anatin'ny fahotana amin'ny rediredinareo be amin'ny anarana hoe tsy mahay teny hebreo sy ny karazany dia mebe amin'ny olona miteny hoe tsy mahay teny hebreo. Io zany milaza aminao fa ao anatin'ny teny hebreo anarany Iehosoa. Ny anaran'ny dada Iavangy ny nomena tao e. Ary raha teny hebreo ny apôstôly nametraka anazy tao ka rehefa nivononareo ny apôstôly dia novainy greka le izy dia anarana tsisy intsony no mipetraka teo dia tsisy mahay anarana intsony nareo. Fa raha ny anaran'ny dada Iavazy efa nomboka tsy hainareo nitononona azy io naveriny Iehosoa io hoe ny anaranao zay nomeko anazy voaterina verina le anarana. Rehefa teo koa zay adiady mamerina le anarana hoe Iaiava anaran'le dada. Azy ny antso an'izay Iaiava zay afaka ny fahotana daholo. Afaka ny fahotana daholo zay niantso anaran'ny dada Iaiava. Namerina zay Iehosoa. Dia sondray zay ady mamerina anazy satria lalàna zany ho amin'ny famonjely anareo. Noho zany raha tonga zany io fampianarana manala amin'ny fahotana io ny anarana, tsy avy ety aminareo, tsy azo kehitrena ao anatin'ny soratra masina araka ny ataon'ny sasany hoe rehefa nandinika sy namakafaka ary namantatra dia zao le izy. Anarana avy any amin'ny anjely ve ho dinihana? Ary amin'izay ny vonoanao le izy. Vonoanareo olombelona tiako tenenina. Ka rehefa maty le izy tsy tao anatin'ny soratra masinareo intsony, lasa mpanota daholo nareo rehefa tsy tao intsony le anarana. Ary rehefa mpanota nareo aiza intsony ny ahafantaranareo an'le anarana e. Ianareo mpanota ve ny andeha hamoaka anarana amin'ny hoe ty ny anarana mitondra mpamonjy famonjena nefa nareo mpanota. Lalàna hoe azo omena alika zay masina. Dia hipetraky ny tenina hoe ary ianao zany avy aiza matomtona ny teniny avy aty aminay aty. Tsy avy aty aminareo zany zay ady zany. Mahitsy be koa ny teniny zay ady.
fa raha vety aminareo zany zay ady azy zany dia mitondra anarana mampanotanareo ohatrany rehetrarehetra izy fa sanatra izy zany zay ady azy zany raha ny dada Iavasy Iosoa hitondra ny teny Iosoa ty aminareo ty ilainy volonareo teo amin'ny fijaliana tsy mety maty zany moa iny reraka eo nareo amonany zany fa tsy mety maty zany nareo koa fe afaka hiady ny lanitry lanitry ve hidivanareo raha tsy niteny dada Iavasy Iosoa dia nangina ny andro ny fotoana ho avy ny fotoana amaliny dia zay no mahatonga zao teny zao miveriny dia mimanina mivaly ny arany dikan'izay zany mahatonga na miteny hoe mbola miantso foana zay ady ao hoe miverena fa tsy maintsy mandeha ny fahamalinana tena na tsy tiana tsy voasakana tsony io fa mbola rehefa aloha ny famonjena engane mba isan'izay mety miaino nareo eny ataon'izay ady ah engane mba isan'izay mety miaino am'izay nareo tena fitiavany ty mazava zany fa mahatonga voaka zao fampianarana zao a mahafaka ny olona mifahotana dia tsy avy ety aminareo le olona mitondra azy satria raha avy ety dia mitovy ny lalàna hoe ny olona ety ambany dia mpanota ka tsy mena azy ny marina tsy mahazo mena azy ny zavatra tsara fa mahatonga verina ny fanafana ny fahotana tsy avy ety aminareo le mitondra azy fa avy any amin'ny lanitra lanitra avy any ambony any tahaka ny Jaona Paolo Batisa raha tonga teo nga iny olona ohatra anareo nefa ninonareo ny teniny raha Israelianina nresana zany raha tonga Iosoa nitondra ny marina fa saingitsy moa voalahatra tsy maintsy ho faty dia niezakezaka be nareo namono anazy nefa nga iny mety maty zany nikena fotsiny fahafatesany mba monjena ny olona fa zinge natsangan'Andriamanitra rehefa avy eo tsy maty zany iny Andriamanitra avy eo matynareo maty fotsy izy noho ny amizy nakanofo fa tsy mety maty izy amin'Andriamanitra anazy ary tonga ary ny fotoana mamaly am'izay izy mamaly izy aloha amin'ny alalan'ny zandriny tonga ny zandriny ny rahany ilay zanaky ny avo indrindra Yahava tonga ny rahana hamonjy ny olona ka rehefa mivoaka le anarana tsy misy discussion aminareo zany tsy nereo ny anao discussion hoe ahoana ty zavatra ty tsy dikanareo zany fa ny teny dia midina ary afaka amin'ny fahotana io zay miaraka aminazy atreva any amin'ny lanitry io saingy nanome indisy kosa ny ambasadeur-ny sa zay ady anareo hoe izy anie misy indisy momba an'io ana amin'ny bokinareo zay fa nareo dia avy nareo le mpanao petatoko dia zay ny tonga na miteny hoe jereo inge tena arana be dia be nataonareo petatoko le olona mpanota ny namorona ny tony nefa ny zany anaran'Andriamanitra mahafaka amin'ny fahotana zany raha ohatra angeka ny tenanareo inge Andriamanitra dia tamin'ny Mose nidina avy any ambony ny anarana dikan'izay dia nidina tsy maintsy avy any ambony no midina vao mety raha izy eto tamin'ny Mose raha tonga Iosoa dia anarana avy any ambony koa no mena le anjely ny raha nitondra le teny ty ataona roa zay ary ohatran'izay rehefa nyvonona indray le anarany Iosoa tsy ho tafaverina intsony ratsy tsy ho tafaverina intsony io anarana io raha tsy ny avy any ambony indray ny mamerina n'io indray vao afaka miverina io ary rehefa naverina avy any ambony io dia afaka amin'ny fahotana indray zay miaraka amin'io anarana io zay zao atao amin'ny Iosoa zao tsy anarana ny foroporonina sy ny petatokonareo atao anatin'ny rangotra koa ny Hebreo akoriny io fa anarana avy ety amin'ny lanitry ny lanitra eo fiantsoana azy tany ambony tany noho ny amin'ny famonjena nomeny dia ny antsoina izy hoe Iosoa no anarany zay ny anarana zany avy any ambony any ka tsy nareo ty ambonin'ny tany ety ny merimerina petatoka hoe araka ny ohatr' zao fa tsy zany mihitsiny izy anarana avy any amin'ny lanitry ny lanitra io fa za fotsiny ny teny hoe ny teny Hebreo ny afaka manoratra an'io hoe samy teny Hebreo le izy eny teny Hebreo iny zany Iosoa zany gaza ny teny gasy tsy teny vazaha zany tsy teny anglisy zany tsy teny arabo koa zany fa teny Israelianina zany ka maha Israelianina n'le teny dia ny Israelianina koa mamaky an'le teny hoe Iosoa ary me miteny an'izany koa raha na malagasy na frantsay mba miteny teny tsotra kely izy Iosoa ve dia tsy hoe miteny an'izany simple be zany tsy zatra manahirana zany zay tonga na miteny hoe anarana avy any amin'ny lanitry lanitra zany fa tsy avy ety aminareo fa asoratana tsara amin'ny teny Hebreo zany ary ny apôstôla no oratra anazy ny anarana Iosoa ary zay ny tsy maintsy mipetraka ka raha nanoratra ny apôstôly feo ngeny nampianarana azy io izy ny anaranao Iosoa dia nanoratra araka an'izay nanoratany azy ny apôstôly fa tsy nisy Iosoa ny teny hoe naka stylo taratasy dia ity ny anarako ty fa samy nanonona an'io anaran'io daholo reo hoe Iosoa zay fa azo atao tsara nefa manoratra anazy fa ny sansiny le feony hoe Iosoa izy ary ny dadany dia Yahava zay dia mety izy zay
fa tsy ny mpanota ny amoaka an'izany anarana zany fa ny olona tsy nanota fa avy any amin'ny lanitry ny lanitra no midinety mitondra ny anarana sy ny fampianarana dia afaka ny fahotana zay miantso anazy. Zay na atao hoe Yahosoa. Zay na tonga ny ambasadorany fa zay ady any teny hoe Yahosoa ny fiantsonany io. Ary na ny Hebreo ge mahay manoratra an'izany hoe angely izy dia nanome ny fanaporofona ary amin'ny boky Moizy Mose misy an'izao, ary amin'ny bokyny Jaona misy an'izao, dia renina vaovao aminareo reny. Daoary dao jereva antsika le anarana tsisy marina nytenenareo mpanota zany. Reto ny anarana navoaka ny mpanota reto. Mpanota zany nanao anazy ny dikan'izay. Afaka de manao tableau tsy avoaka kely teknisiana teo avoaka antsika daholo ny toko sy ny dininy namorona ny zareo le anarana. Anarana nyforiporona araka amin'ny petatoko. Mivoaka avy amin'ny teny alengama ny avoaka antsika le teny namoanjareo anazy a. Ty le teny namoanjareo anazy zany ty. Otsika zao. Ty ndray araka ny boky nisy ihany ray Iode de Chine de Vava de A. Zao ny anankiray zao. Iode de Chine de Vava de A. Ny anakaiky anay avy amin'ity teny anakaiky aty indray, ary ty moa zany marina ihany izy fa tsy koa ny misy fahadisoana an'izany. Ato indray ny anankiray Iode de Hea de Chine de A. Reo zany no teny namohan'le olombelona kely an'le anarana samy hafa am'izay mahafinaritra anazy. Ny ainga avy am'ireo le izy. Dia asiako tsipika tsara mihitsy mampisaraka anazy eto zany. Ditonareo am'izay nge zatra nataon'ireo olombelona. Reo aloha dia ao anatin'ny soratra masiny reo fa ny interpretenareo am'izay le izy dia zay no navoana azy. Samy ny interpreten'ireo ny olombelona ty Isaia 52:6 no isy an'ity Isaia 52 moa sa Isaia 52:7. Loatra andeha voakatsika izy amin'ny teny Hebreo. Samy teny Hebreo mantsy reo. Isaia 52:6 ty voalohany ty no sa 7 tsy tadidiko tsara izy. Isaia 52:6. Na izy io na 6 na 7 vitatsika eo. Reto avy le anarana diso ny foriporon'le olombelona mpanota zany tiako teneniny. Isaia 52:7 zany ty 52:7 io izy. Io le misy an'le hoe Yeshua. Ty le teny zany ty le nataoko soratra ty hoe ty le Yeshua ty le izy ty io. Io zany le sary io. Dao laiko sary nge de meko anareo. Laiko tsara misy tsampokely moa zany fa pikitsika fotsiny rehefa avy eo. Ty le izy de aloha letsika sary mihitsy ny aloha. Zao. Ty le anankiray ty de alefantsika sary eto le izy. Io le izy io io zany le ino alainy tenen'ny olona ty io izy io. Io. Yeshua. De misy asa moa ny farana metrany anazy. Ilaitsika sary le mandeha. Hitrany dingeza be izy am'izay. Hitanareo reto daholo zany le nalainy zareo sary amoana le anarana rehetrarehetra. Io izy io. Zao. Io ngeda be eo am'izay izy io. Avy amin'io zany no nakana an'le anarana io. Leo alaitsika ngeza be am'izay fa zay vao tena mety tsara le izy. De ampianariko antsika tsara mihitsy ny hoe jereny iny ataon'le mpanoty zao. Io ny ray io le teneniko tamitsika teo Iode de Chine de ina moa ty? Ty le Isaia 52 ty. Zay le teneniko teo Iode de Chine de
de isoa de le soratako tamin'ny tableau teo jerevatsy kely hoe tableau teo iasoa ato misy ato zany am'ty faranty ozitsika hekely zao de amin'ny le teny teto zany a avy amin'io zany nakan'ny olona ny anarana avy amin'ny terma io a le nampianariko teo de namoaka teny hafahafa am'izay eo rehefa avy eo io sary ray anankiray io ndo ndray tsika moka ny teny anankiray satria miary hitatsika aloha zany anankiray zay ny anankiray ndray a de ary amin'ny boky nomerie na hoe bamidy bara zany nomeria 13-16 avy am'ty ndray le anankiray zany hoe lasa naranapeta tokony foroporona fotsiny any a de niterena fotsiny hoe tsy mety araka zay mahafinaritra an'zay etitinareo a ka zara namoaka ny tony anarana tony ange nanaprofo hoe ao anatin'ny tenina rengo a misy miteny an'io zay nyteneko fa tsy miteny hoe précise fa rano précis de ny avy any am'ny lantilanta foana ny précis zay avy any any ary zay avy any any no mahafaka ny fahotana ka ny anarany ahosoa zany tsy avy ety amin'ireo vetetany fa avy any am'ny lantilanta izy ary avy anyko izy ary avy any de nareo ty ve ny amorona ny anarany hoe zao ny anarany io mba sy fihetiretana e fa tsy maintsy avy any am'ny lantilanta koa no mitondra an'iny vo maro iny anarana iny a de zay vo afaka ny fahotana zay miaraka aminy lozika be zany de le hoe soye lozika na ny teny frantsay raha mba miteny an'zany de ndray le anarana anankiray a de ndray le hoe Yoshua ty zany le izy ty amin'ny fandika teny de Yoshua io izy io farany ambany io a farany ambany amin'ny droite Yoshua de ty ndray zany ny famakinana azy ty io izy io ty farany ambany ty de aleoaloha atsika sary ndray aloha ohatra le fanaovantsika anazy teo ihany de ampitovitsika am'izay le izy tsy maintsy manao an'izao tsika ho a mba hitanareo an'le hoe tato io fahatsisol'olombelona maka sary fahatany am'izay aizany anazy ry zareo lao azany de angezentsika am'izay ty a oe tsy mety ahoana de alaitsika sary ary izy aloha rehefa tsy mety mingeza zay nga mamfahendrena de am'izay afaka ny olana zay mba mety ingeza am'izay nga manizy ny tena marina oy zao io ndray le anarana anankiray ataoko ngeza be mihitsy n'izy io a io le anankiray namorona ny olona le anarana de aloha sotsika daoly am'izay zay tsy ilaina aloha laoarana asesitsika ty zao tsy ilaina ntsony ty a de aloha avoakatsika any izy satria le ngeza be nylaitsika zany de vitiny a ty koa tsy ilaitsika ty de avoakatsika any izy de ty ndray ilaitsika ty a ty mbola tsy ilaitsika ty nylaitsika ty zany esoritsika de ty koa esoritsika de mialy reny a de hitatsika am'izay le izy zany reo anakoroa zany sisa ny eo ambany masotsika ty a de ty le anakaiky de ty ny anankiray de avoakatsika am'izay zany le anankiray hoe nohony am'ty zao le tao arikatra amin'ny bokyny izy moa tany amy bokyny Isaia ty a de ty io izy io de ty anakaiky ty ndray a tao bokyny numérie ty io le ny soratako aminatiny tableau io izy io iode he vava sina a io zao le tary amy bokyny numérie a de le anakay a ty ndray tao anatin'ny bokyny Isaia iode sina vava a he zay ainina moa zany le ateo ainina de ale mpidiritsika am'izay zany ny fampianarana zany mikasika any am'izay reo izy zany reo zao ato misy vavato vadiniko izy misy teo re izy teo tsy tana len'le tableau ato mbola misy anina ato am'le anina ato mbola misy kely ho
ohatsy indrintsika ataontsika mavomavo de am'izay de hita tsara izy mbola misy adiny le vavato misy vava ato zay de ty maintsomaintsy ty sotrika teto fa tsy eto ty a fa ato ty ary izy zany fa manjary tandrifan'le jaune le izy de avy am'ty no ny voana le hoe Yehosoa tato a soratatsika ino moa zany mangamanga am'izay tato no ny voany hoe Yehosoa nasiany zareo deux points tato a eto anarana tsy izy nasiany zareo deux points de lasa hoe ye de aveo a lasa hea nopetany any hea de tia lasa nataony de soa de avy am'ty ny vinarany hoe Yehosoa ary tsitsy nefa ty titre ty re ty ny apetraka reo fa ity natao hoe Ngia Josoa raha tsy ianareo io Yehosoa io tato moa zany nisy teboka kely eto ambony teny eo sitsika teboka kely izy a zao zay moa tonga anazy ny atao hoe Yehosoa io no atao hoe Josoa io no atao hoe Josoa io ho azy tsy malala dao raha verifetsika eo anatin'ny Bamidbara zany le izy a araka ny voalazany ny aninato aiza misy teo voilà io Yehosoa io de jereva nge ato ambony ato e amin'ny tenin'ny Josoa nga aleo tsany de Josoa tsika mijery fa zany Josoa zany natao hoe Yesoa Yehosoa io voilà io mihitsy le anarany io Yehosoa égale Josoa raha tsika mita tsara igny e ka ho an'izay mivavaka amin'ny Yehosoa rehetrarehetra de mivavaka amin'ny Ngia Josoa daholo ny dikan'izay fa zany Yahosoa zany tena hafa mihitsy zany tsy Yehosoa zany na ny fanoratana anazy raha hafa satria fa nampianariko anareo ohatran'izao le izy azatsy ny teny tareo ao anatin'ny teny jiosy misy Yahosoa tsy zany teniko anareo fa ny anarana Yehosoa de tena ao anatin'ny teny hebroa anarana peta tokony foroporonareo le izy olombelona namoromorona le izy de ny hafarany iny mivadika tsisy afaka amin'ny fahotana mivavaka amin'ny Josoa dao zay mivavaka tamin'ny Yehosoa Josoa ny vavanareo io mazava be io titre io ary baiboly hebreo eo a io le masorety ny teneniko taminareo teo bakeo nge ty io Hébreu masorety texte zany hoe baiboly hebreo zareo masorety namorona azy tany amin'ny taona -200 -400 tanoanina nanaovana antony de zay na tonga ny hoe ny anarana zany Yesoa zany Yehosoa zany a Josoa ny antsona am'zany zay tsy mitovy amin'ny Yahosoa za tsara angamba zay reo zany le anarana petatoky io zany le ray aloha zay de ifindra ndray tsika diso aloha zany le Yehosoa diso satria Josoa iny ary za tsy nampianatra Yehosoa teto fa nampianatra hoe Yahosoa na ny fandroatana azy ary hafa satria misy anarany ray iny eo de Yehosoa moa le mpamonjy a zay toke tsy avety atana nge ka amboamboarinareo ety e fa misy indiso a misoratra masinareo zay ny teneniko fa le anarana ho avy any amin'ny lanitra lanitra io ary zay anarana avy any zay io ny etiko eto io a fa misy an'izany ohatry ny soratra masinareo misy indisy milaza anazy zay ny teneniko taminareo fa io anarana io no ny soratan'ny apôstôly ary rehefa noratra ny apôstôly de ny vonoany grika le anarana no vainarana Jesosy eo nareo mifanina am'izay de zay na tonga ny hoe lasa nanao ety io da le olona mivadika Yehosoa ny vavany Josoa nefa niny tsy izy mihitsy zany le tonononareo e dao nay tsika hijerindray ala izy a am'le sary amin'ny tableau ihany jerefantsika ndray a ary taiza indray nivin'le Yesoa ka Yesoa zao raha soronao fotsiny ty io ty de efa Yesoa io zao ndray le izy tato ndray ny jiosy naka anazy le jiosy mitomany jiosy moa zany fa tsy jiosy izy tena marina fa mitomany jiosy ay nalaindray ty de zao ty nataony a de nasiny deux points ndray ty a de vokatra io deux points de nandehandray ny elo de aveo de mandeha ny sininy lofa afatsika ty ety voilà
isitsika dimizay de mandeha ie de mandeha ny sinina esasa de avy eo zay kely ty vadika foana koa le izy ie de esasa de niditra am'izay izy tato de namoaka ny o ie de soa nataony o ny ato zany o u na u eso de any farany le terme eso andray zany de taty noho ny ainga io izy io anarana petatokon'olombelona daolona izy ary zay ny antso andreo tsisy afaka amin'ny fahotana tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso esoa tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso yehosoa ary avy am'ty esoa ty am'izay no mivoaka avy atrany le hoe io le jesoa io vadika jia ty de lasa hoe jia de jea de soa de io le jesoa io ary io ihany koa le jizasy io jia esa io satria ny io eo ihany izy de jizasy nataony zareo esa am'izay moa mifarany zany jesoa ty zao jesoa ty jesoa de io ihany ny jizasy de io ihany koa ny jesosy io daholo izy io anarana ny foriporonareo olombelona le izy petatoko daholo le izy avy ety tany anarana ny foronony mpanota aiza moa nisy mpanota afaka olona ny fahotana ny anarana ny forononareo aiza reo no afaka ny fahotana zay lay hoe reo daholo anarana ny foriporonareo yesoa jesoa jesus jesosy io izy io zany hoe mamaky avy aty amy droite makany amy gauche tsika de satria moa ny jiosy ohatran'izay anazy de droite vers la gauche le appellation le anarana zany le fandroatana de yehosoa ty tsy mitovy anam-pianarany ziady mihitsy ny izy ny ziady tena mazava mihitsy le yahosoa de ozy ko hoe ny jiosy ingeo mahay miteny zany ary ao anatin'ny sohatra ny jiosy ingeo misy an'zany de zay na tonga nanaka hoe tia le anarana lalàna navoaka ny Yehosoa de tia le anarana antonony Mose satria Mose satria mahafantatra dada Yava efa aminamay baiko hoe tsy maintsy hotononona any anarany Yehosoa azo na famonjena de zay na tonga Mose nanova anarany Hosea hoe hovainy anarany Hosea atao hoe Yehosoa zay fotsiny kely izy fa saingy Yehosoa Josoa moa tsy afaka mitondra ny anarany ray de zay na tonga anazy natao hoe Yehosoa de novainareo hoe Yehosoa satria nareo mahita ny ziady any teny hoe Yehosoa de ozy nareo hoe Yehosoa ny tena anatin'ny soratra hebreo fiza milazanareo an'izany fa ao anatin'ny soratra hebreo narany Yehosoa raha ny apôstôly de marina fa nysoratany io fa raha ny jiosy tany aloha tany tsisy anarany Yehosoa zany angetao fa ny mpaminany no nanoratra ny momba anazy marina ndray zay ary izy mitondra ny anarany rainy de marina zany any amin'ny bokyny Mose daholo misy an'izany teny zany ary Mose nanoratra ny momba azy ao ny anarany ray Mose nanoratra anazy ao ny anarany le famonjena mbola Mose nanoratra anazy hoe Yehosoa zay lasa hoe Josoa io izy io ka hitanareo am'izay ny fahadisoana ataonareo olombelona hoe ny teniteny foana mihitsy nareo ary avy amin'io koa na tonga ny silamo le niantso an'lay zanak'Andriamanitra teny hoe Isa satria nalainy le ioda ty ioda ty nalainy de nalainy le sinina de trande nydinganiny zany ty ompivony ty le vava io nydinganiny zany hoe hoan'ny silamo ndray zany de zao nanaovany anazy zao nanaovany silamo anazy hoan'ny silamo ty ioda nalainy de trany de sinina nalainy de le ainina napetrany zao de trany de nivoaka ny anarana hoe Isa zany na tonga zao nanao an'le Isa mbola anarana tsy izy koa le izy Isa io le Isa atsony zareo io zany ireo dao zany anarana adisony forononareo olombela rehetrarehetra vokatry ny petatokonareo zao io le Isa io de droite vers la gauche aty mamaky makany aty mamaky makany any mamaky avy aty makany zany nareo zao iny flesy iny zany na rahanareo iny zao de hitareo am'izay fa tena samy diso daholo ny rehetrarehetra io
Zay natonga ny ambasadeur-neo sao hoe anarana ny foronareo olombelona inge tsy mahatonga saina venareo hoe anjely nasiana nitondra an'io anarana io dia ahoana moa nareo olombelona ny anao petatoky hoe zao io ka zay tsy afaka fahotana nareo fa ny anarana zay mitondra manala ny fahotana zafatindritra dia zay anarana avy any amin'ny lanitrylanitra io ka zay avy any amin'ny lanitrylanitra no mitondra an'io dia afaka ny fahotana indray ny olona mazava be zany ka raha ianareo no mamorimorona an'io ety tsy afaka ny fahotana zany nareo dia io nareo milaza fa tsy maintsy mpanota eo e zay ngeny izy mpanota am'izay nareo io ka ny solution a miverena amin'ny aosoa ny tena marina aleo miverina amin'ny aosoa am'izay satria yaosoa tsy anarana avy ety aminareo ty atany fa avy any io ka zay yaosoa zay mihitsy rehefa nampianariny zay adia dia io le soatra nomeko anareo hoe ao anatin'ny teny hebreonareo ny eo a io e zay nisy andao fa fatsika am'izay ty satria efa mazava iny a efa nisoratako dolo le teny teo a efa anatin'ny fampianarana io zay io no tonga le anarany hoe isa jesosy karaha io daholo izy io a dia njanareo zany mandinika tsara hoe tsy misy zavatra tsy fantatra zany eto akory ary fantatra daholo ny teny hebreony voany zao soatra masina tenareo zao a fa aza manao an'izany hoe tsy mahay teny hebreo nareo vino rangasy teny hebreo aminy fa teny inona indray zany io aminareo zay zany no antsika hita fa ohatsika riditra amin'ny natonga ny anaran'ny Yehosoa dia efa nampianarinao atsika hoe mitondra ny anaran'ny ray izy tiana teo avy any amin'ny lanitrylanitra mitondra ny anaran'ny ray izy a io le ya mitondra ny anaran'ny dada Yava izy ary ny mpamonjy teniko anareo fa hoe Yehosoa ny anarany a ano anarany inona ny farany ka rehefa mahita an'ity Yehosoa ty nareo a zay ny hoe manome indiso any soratra masina zay nge ny teneniko hoe ao anatin'ny soratra masina ny indisiny io anarana io fa ny anarana fiantsolana azy dia Yehosoa ny amin'ny lanitrylanitra any ary zay no nampidininy anjely taty fa tsisy nyteny tanareo hoe dia tena misy écriture an'izay mihitsiny ao indisy no men'Andriamanitra ary zay nahita an'izay indisy zay no afaka tamin'ny fahotana dia ny apôstôly izy reo ny afaka tamin'ny fahotana fa rehefa tsy niaraka taminy dia tsy afaka ny fahotana dia zay no mahatonga ny hoe ya ehoa de sinna hasaoa dia io no namoaka ny hoe Yahosoa dia zay ny antso an'io satria anarana avy any amin'ny lanitrylanitra io a afaka ny fahotana dia le mitongana amin'ny teny hoe manatona ny Yahosoa dia afaka ny fahotana ianao zay fotsiny ngely izy anarana avy any amin'ny lanitrylanitra io ary teny hebreo fa tsy teny gasy io tsisy teny mihitsy ny teny gasy io na teny sinoa fa teny hebreo nge io e zay ny tonga hoe misy indisiny io anarana io ao aminareo zany hoe voasoratra nge io e ny indisy no mena anareo hoe ty le izy ty samy teny an'izany daholo Mose teny Mose zao io ya io a ary teny Mose koa Yehosoa io satria Mose no nilaza ny momba azy io izy io ka izay no maranako ny teniko hoe Yahosoa no anarana marina tsy anarana avy ety an-tany avy any amin'ny lanitrylanitra ka raha avy any amin'ny lanitrylanitra dia sy nareo ety ambony tany mpanota ety nareo petatoko amin'le anarana dia teny nareo hoe ity ny anarana tena izy fa le anareo tsy izy rehefa tsy nafaka amin'ny fahotana dia ny valiny tsy izy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany Yehosoa zany tsy nafaka tamin'ny fahotana zany Jesoa zany na Jesoa na Jesu na Jesasy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany Yehosoa zany satria Yajosoa zany ary tsy mahafaka fahotana mazava ao koa le isan'ny soratan'ny Silamo satria mba nalainy koa ny teny Jiosy dia mba nanao koa izy samy manao zay tiany atao moa tsy samy efa samy miteny zay tiany tenenina koa moako samy miteny fa zay hoe tonga zay ady mamerina hoe ity le manafaka ny fahotana io le tena niantona teo amin'ny fijaliana io le nyvononin zareo Jiosy tsy matahotra atody tsy matahotra an'Andriamanitra ary aza mianatra anazy tsony aleo izy baby nataony eo fa ianareo zay maheno zao atsarana zao miverena ary engany mba isy Jiosy itodika mamitodi am'izay ho any am'le tena izy fa be zay nataonareo zay da de efa namono an'Andriamanitra fa de mbola sy tonga saina kosa maverena am'izay ny tena izy aleo mitodika am'le nivononareo am'izay a tsy mety maty io Yehosoa porofony zany a afaka ny fahotana zay miaraka aminazy ary tenenina aminareo Jiosy zany nivononareo izy satria nafaka tamin'ny fahotana dia tsy tianareo anao fagagana be izy dia tsy tianareo fa io izy io tsy maty zany izy tongetony zany raha mitondra ndray tsy mety maty zany io e tsy azo vonona zany fahamarinana zany satria aiza koa nareo olombelona ve ny hamono an'Andriamanitra tsy mety tsony zany fa tapitra teo ny tantaranareo a
miverina amin'ny hatsarana am'izay zao a mitodimaka ny amin'ny Yahosoa antso avo amin'ny jiosy io le mpamonjy anareo io antso avy amin'izao tontolo zao ziady a manao antso avy amin'izao tontolo zao io le mpamonjy anareo io amin'ny tablo io Yahosoa no anarany anarana avy any amin'ny lantilanty io fa tsy nareo ty atany aty mamoromorona zany tsy ny mpanota ny amoaka an'izany anarana zany zay natao hoe ziady any namoaka an'le anarana de afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy zay ny tanjon'Andriamanitra am'le hoe aza manota intsony io le izy io le nyteny hoe aza manota intsony io Yahosoa io zao tory ziady azy ao de manarana azy am'izay fa sady mpaminany lehibe izy a no Andriamanitra goavana be izy a zanaky ny avo indrindra izy a sady ankofana izy nivavahana zany ka tena atsarana be indrindra manatona ny Yahosoa ianao zay ny teny fa de mifarana atreo a maraha soa tsika samy motany Yahosoa ary Andriamanitra ny fahasoana sy ny fiadanao amin'ny Yahosoa any hitantsika eda rehetra de zay fa de ivavakytsika marana amin'ny fotoana azy voninahitry anao Dada Malaiava voninahitry anao Yahosoa malala taio zany te zany Dada Malaiava mba tsy ho very mihitsy ne ny hatsarana zay efa nomenao fa mba ho tadidiny jiosy ny hatsarana ho an'izay taranaka sisa ty fa nananao foana mihitsy ny razam-be mba hitodika izy maindre an'izao teny tsy mety maty sady tsy mety mijanona izao ny hatsarany sy ny amaminy Yahosoa zay Yahosoa ataova mitodika amin'izay ny olombelona rehetra hiverinao any aminao efa mazava ny teny sy ny fampianarana ataova mitodika dao ny olona rehetra hiazakazaka any aminao tsara loatra ny teny nomenao vonjeo ny olona Yahosoa tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy ny anaranao rery any Yahosoa ny anaranao tsy mba avy ety an-tany zany fa any amin'ny lanitra lanitra Yahosoa le anaranao mahavonjy mafaka amin'ny fahotana ary mahatonga ny olona tsy manota intsony ataovy tonga saina ny olona Yahosoa afangano ny famonjena maika hody ny zandrinao maika hody ny zandrinao rehetrarehetra ho any aminao Yahosoa voninahitra anao manak'izay taio zany teny zany mba hitondra soa zetra amin'ny aina mba ho famonjena ho amin'ny fanahy sy amin'ny lalàkaleny voninahitra anao manak'izay Dada Malaiava amin'ny anaranao Yahosoa no an'izany vavaka rehetra zany halleloia amen de zay indray no namarana antsika ny fotoana de manao velomantsika rehetra indray ny ambassadeur Yahosoa ho amin'ny fampianaranao manaraka indray a velomataholy azy